Nalaka misy valo meteo no nanao fanambarana ny lehiben'ny distrika Navaratrano fa hosazina ireo sefim-pokotany raha sanatria ka ahitana trangan'aretina coronavirus mihoatra ny 5 eo amin'ny fokotany misy azy. Niteraka resabe ity fipetranapetraky ny tompona andraikitra ambony ao Avaratrano ity. Toa lasa lalana iray entina hanapara-pahefana sy jadona indray ny fisian'ny valan'aretina coronavirus eto amintsika. Tsy lara-pahamena loatra ilay fanasasiana satria fotoana tokony fanetanana zao, fotoana tokony hoe ahoana ny fomba ahafahana miady amin'ny arety mandozo io zany. Ny hevitra avy aty amiko dia atao hoe ny fanorona an'ireo sefim-pokotany ireo na ny tompona andraikitra eny fokotany na ihany koa zany efa mpiofanana mihitsy raha zay mety satria ilainy hofanana ihany koa izy ireo mba ahafahany manetana an'le olona eny fokotany mba ahafahan'le olona mitandrina fa le fanetanana sy le atao hoe fampianarana an'le olona zany ohatrany tsy ampy ao anatin'le izy fahalalako anazy. Manana andraikitra ny tsirairay miaro sy mitsinjo ny fahasalamany. Na miezaka aza ny sefim-pokotany ka rehefa tsy ny tsirairay no mitandrina dia tafiditra hatrany ny valan'aretina. Sefim-pokotany mandamina ndrevy nosazina tsy mety zay nosazina zany tsy dira zany. Izy ara mba afaka mikaroka zay marary ihany ko izy ndre nosazina. Tsy normal mihitsy le hoe hosazina sefim-pokotany. Dia vahoaka entidiny ary ao anatin'ny fokotany amanjatony be dia olona 5 hitany hoe ary misy marary atsy misy marary mety ho sarotra be zany. Tokony izy dia samy manara-maso amin'le fiandohan'ilay aretina sy ny zany dia manaraka an'le toromarika amin'ny fanjakana. Za zao mandeha fotsiny azo aloha dia mandeha ity amin'ny arabe dia rehefa tapitra ny lera dia mody azo. Tsy dira fokotany le izy satria le izy aretina le izy aretina avy any ivelany ny tonga aty Madagasikara.